raha mikasika ny fifandranana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no nanokatra ny fitaovam-pitsarana teo anivo ny fitsarana vomalalampanorenana Androany Zoma voakasika izany ny tao Mahajanga voalohany Mahajanga faharoa ary faratsio. Ho an'ny distrika Mahajanga voalohany dia nangataka ny fanafoana vato azo ny Christian Afakandro izay mitarika voajomainka atao amin'ity distrika ity ny candidat tsy miankina Stéphane Alphonse Nicolas. Ao Mahajanga faharoa kosa indray dia nangataka ny fanafoana vato azo ny Andro Orlando Ramananarivo izay mitarika ao amin'ity distrika ity ny candidat ny vovonana Irmar Léon Rasalama. Ho an'ny faratsio dia mangataka ny fanafoana ny vato azo ny candidat Fraisakina tao amin'ny bureau fatanjambato misa 420 ny candidat ny vovonana Irmar Lalatina Rakotondrazafy. Anomboka ny alatsinainy fa 17 ny volana Jona ho avy izao ny fanadinana baccalauréat katolika ho an'ireo mpianatra kilasy famaranana eny anivon'ny sekoly katolika manerana Anosy amin'ity taona ity. Ireo taranja atao amin'ny fanadinana baccalauréat mpanjakana ihany no anadinana ireo mpianatra fa miampy kosa ny taranja fandaliana-pinoana sy ny éducation à la vie et à l'amour na ny EVA. Aorian'ny famoahana ny valin'ny fanadinana mpanjakana baccalauréat izay kosa vao ivoaka ny valin'ny fanadinana baccalauréat katolika. Mpianatra zandary misa 500 eo no oraisiny na mpiasa mpanjakana amin'ity taona 420 ity manerana ny Madagasikara raha nitapaka nanitra filan-kevitry minisitra omaly alakamisy. Tsy mbola nivoaka aloha ny andindiny momba ireo mpianatra ozandary ireto sy ireo fepetra-takina mpiadina fa rano mahazatra hatramin'izay tamin'ny taondasa ohatra dia tanora manana ny faripahaizana baccalauréat no afaka mandray anjara amin'ny fifananana. Maharitra herintaona ny fifanana ho an'ireo voaray avy eo ka ny 90 andro amin'izay dia miompana amin'ny fifanana miaramila iombonany antokotafika rehetra. Misa zato hatramin'ny 50 eo ny paosin-drà no ilaina isan'andro ao amin'ny foibe paritry ny fitehirizan-drà eto Analamanga raha ny vavoazana ampitandray ny tompon'andraikitra eo anivon'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrianavalo Androany. Tsy mbola mahasana ny filana ny taham-pitahirizana raha ny aty amin'ny firenena afrikana rehetra satria dia 5.2 amin'ny unité de son fotsiny ho an'olona 10 no misy aty Afrika raha toka avo roa ihany noho izany no fenitra ny sapan'ny firenena mikambana amin'ny sanan'ny fahasalamana ny OMS. Ny karakara hetsika fanomezana raha ny tompon'andraikitra ao amin'ity ivitoerana ity Androany eto Antananarivo ho mifankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpanome raha. Eo amin'ny taranja baolina kitra dia izandray no andimby an'i Italia. Androany alina no anomboka any Alemaina ny fiadina ny amboaran'ny Europa eo amin'ny taranja baolina kitra. Firenena misa 420 no andray anjara amin'izany izay mitsinjara ho vondrona enina. Ny fionana eo amin'ny Alemaina, Papiatrano sy Ekosy no anokatra amin'ny fomba ofisialy ity fifananana Europeana ity. Ho an'ny malagasy mpangafy baolina kitra dia lalao 12 no azo niarahana amin'ny fahitalavim-panjakana TVM.